ny fiangonana ziona firaisana madagasikara izay miorina aketo tomasina tari ny pasteur David Rakotonandrasana manolotra ho antsika aketo tomasina sy ny manodidina seminaire mandresy ny impossible mandresy ny impossible roa andro ampianarana anao ny fandresena ny impossible ny sabotsy fahatelo amby roapolo ary ny alahady fa efatra amby roapolo ny volana novambra mandresy ny impossible mandresy ny impossible iarahana amin'ny fiangonana ziona firaisana manaraka antsika ny fahasoavana Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Just
betsika dia ny apôstôly David Rakotonandrasana izy mivady mbô tsika tetanina mafy an Jesosy makasitraka amin'ireo pasteur rehetrarehetra mpiara-miasa na enta-matatra zany amin'ny faritra maro isan-karazany ho anao ihany koa mpanompon'Andriamanitra izay tonga manome voninahitra an'izao fotoana izao dia tolorana fankasitrahana ho antsika rehetrarehetra mpiandraikitra izay mitotona fotsy na andro namasika n'ity fotoana ity dia tolorana fankasitrahana ihany koa ho antsika rehetrarehetra zanak'Andriamanitra vahoakan'Andriamanitra fiadanan'ny tompony ho antsika rehetrarehetra raha zay ianao manao amen na mafy amen hiditra sazy asanao mifanatra fa aza mbola kitiana no mifanatrinao aza mbola alaina lizy tianentananao kely ao anatina minitra vitsy dia vitsy satria ny secret afatsika asanao mahomby ny secret afatsika asanao mandresy ny secret afatsika asanao mandeha lavitra dia tsy misy afa-tsy ao ambadiky ny fanatra ny fanatra zany tena anisan'ny zavatra tena tian'Andriamanitra ary ahafahan'Andriamanitra miasa dia ao anatin'izay koa misy dingana anankitelo misy andraikitra anankitelo ahafahan'Andriamanitra mampandresantsika asanao misy para voalohany paran'Andriamanitra para faharoa para ny mpanompon'Andriamanitra dia para fahatelo na responsabilité fahatelo dia ho anao manokana amen na hoe raha ka ohatra vitsivitsy asanao makasika ny namana boka ity namana boka ty raha nanatona ny mpanompon'Andriamanitra izy Elisy dia hoy Elisy tamin'ny mandalo izy miditra anao mijoboka ao anatin'iny Jordana zany hoe tia zany nisy anjara ndraikitry ny mpanompon'Andriamanitra ny teny andana miditra impito ao amin'iny Jordana dia ny zavatra nataony namana boka nandeha izy mijoboka impito tao anatin'iny Jordana iny zany anjara ndraikitry ny namana zany ohatra ny antsika senao zany dia tao ambadiky ny fidirany namana tao anatin'iny Jordana nandeha anjara ndraikitra Andriamanitra na nasitrany any namana boka androany any koa tenentina anao ataoke mpanompon'Andriamanitra manentana anao zany androany mifanaritra zay ho ataonao andrano ataovy le farany tsara raha le nomanao mbola tsy hitanao tsy dia normal afaka hovanao le izy satria ampanompon'Andriamanitra mitenanao ataovy farany tsara dia ataoke manaiky an'izay teniko zay anao Andriamanitra afaka mampandresy anao amen na hoe omana raha zay fanaritra tsara avy any aminao dia sady atao milanitra raha niomana anao amin'ny ambafolo-karena sady atao milanitra raha niomana anao amin'ny fanaritra malala le farany tsara avy any aminao atoloran'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mitay anao androany asady atao milanitra ny fanaritra ao an'Andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy midera mankalaza anao zay tompo ary manome voninahitra inaranao satria ny teninao milaza raha mbola maharitra ambony-tany dia tsy foana ny lalan'ny famafaza sy ny fijinjana tonga atao ty toeran'ity zay no antompanalo anatanteraka fanaritra satria mino zay araka ny volazan'ny teninao tsy misy mafontrano na vady na rahalahy no mianto sy ny filazantsara ka tsy andray avy zakely ary ny teninao koa milaza hoe amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay andro azy tompo manandratra ny tananay zay androany anolotra fanaritra tsara indrindra eto anatrehanao zay rehetra manolotra koa na amin'ny ambafolo-karena aokanao tompo anokatra varavarany lanitra ao mba afahanao mampidina fitahiny manana ambiampo ho any tsirairay avy so fanaritra ataonay zao fanaritra zao androany ahafahanay manidy reo karazana varavarana zay misotafany satana tao amin'ny fiainanay androany tompo zay rehetra manatanteraka fanaritra androany ianao ampitsitsy azy eto amin'ny toeran'ity makasitraka zay tompo sotry fany masina amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy araka le fafantatsika amin'le ngezangeza eo anoloana io no ametrahantsika ny fanaritra malalaka dia le kelikely io na nateratsika ny ambafolo-karena dia afaka mitsangana ianao avy any ivelana manolotra fanaritra ho an'Andriamanitra dia rehefa vitany avy any ivelana afaka mandroso tsika avy any afara amin'ny anaran'i Jesosy Bye.
fahasoavany dia tanteraka ty fotoanandroany ty dia arabola akaikinao hoe arabainao hoe fa tonga amin'ny finaly roa androtsika zay teto mety marobe raha nanakatsakana mety marobe raha niseho tagnatin'ny roa andro zay fa nataonanatratra ny ty androany après midi ty ianao dia tadidio fa tsy voasakana tsy no fandreseny eo amin'ny fiainana amen amen tadidio aho fa io Andriamanitra antsika ny dia Andriamanitra ny zavatra sarotra Andriamanitra tsy miasa raha tsy agnatina zavatra sarotra raha mbola le raha vitan'ny sainanao izy vitan'ny forsanao izy vitan'ny vatanao izy tsisy Andriamanitra miasa agnatin'izay raha inambary zonao tsy mila Andriamanitra mihitsy satria efa anao mampiakatra sotro agnaty vavanao fa io Andriamanitra antsika ny dia Andriamanitra ny zavatra sarotra tenena mihitsy anao ny Andriamanitra hoe dia Andriamanitra ny zavatra sarotra tsy fantako hoe inona raha sarotra aminao amintsika miteny io za tsy mahafantatra fa androany ny fotoana ireglen'Andriamanitra ny eo aminao amen alleluia jereo raha maolombelona raisitsika ohatra mosesy ampisaraka ranomasina zany raha maolombelona tena hoe impossible rehefa namoaka ny zanak'Israela avy tany Egypte mosesy rehefa niatrika ny ranomasina mena monomonina ny zanak'Israela nahoana zay navelanao faty aty satria ranomasina mena ny eo alohany fa rehefa Andriamanitra miditra ny sehatra tsy zavatra mahasakana zany na ranomasina raha misaraka ary tononoka zay ranomasina rehetra eo amin'ny fiainanao amin'ny tiany any ty hisaraka zany amin'ny anarany alleluia alleluia tiako ianao am'izao fotoana zao isaintsaina farany dia farany le raha sarotra amin'ny fiainanao isainy kely anatin'ny segondra vitsy hoe le vadiko maditra igny Jesosy fa ambadika n'ity fotoana ty izy hoendry am'izay aragnaraka anao ndeha hivavaka amen anao zao mety miandro vola anao mety efa misy nampagnategnana avoakako am'izay le marchénao karan'izao saintsainy farany zany le zavatra sarotra amin'ny fiainanao fa androany fotoana farany ahitanao an'iny zavatra iny satria Andriamanitra hitransehatra amin'ny fiainanao niany mba mino an'izany ve anao hoe amen tenenina akaikinao mba mino ianao fa hain Jesosy hoe miregle an'io eto za mahita arakizy fotsiny tsy miandriaina fa maraina misy olona nray fitahina be mihitsy na dia anao ragaga hoe reny fa misino fa nani io tsy miankina amin'ny effortnao mihitsy tsy miankina hoe inona fihetsiketsena nataonao fa maraina dia maraina misy olona nray vola 50 millions eto arakizy alleluia amen dia ozinao anao ke zao miteny fomba karakory tonga vola 50 millions na maraina Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra ny zavatra sarotra anao zao mijery agnaty porte-monnaie-nao ke mety 7500 francs mody avake fo satria fa natao fanatitra le tagnatiny tao mety 7500 sisa agnaty porte-monnaie-nao koa fa ain'Andriamanitra mamatsy amin'ny fomba tsy takatry ny saina alleluia Andriamanitra ho tsy miasa raha tsy efa agnatin'ny zavatra sarotra mety misy amintsika re zao mananady amin'ny tribunal fa hivoaka le didim-pitsarana maraina fanjaranao no mandresy satria Andriamanitra anao hiditra ny sehatra amen alleluia mba tegna azonao antoka ve fa keto tsara vatananao io tadidio fa raha tonga keto vatananao ataovy karan'izao mihitsy tongotra anao hoe amin'ny foyer social tsara be za io miatrika ny finanana ny mandresy ny impossible fa tadidio fa raha regninao tsara be fa amin'ny foyer social keto tongotra anao amin'iny herinandro io vaovao tsara fona regny alleluia misy olona keto voasina société hiasa nampianatra pasteur nandraina hoe
rehefa atsika ozy izy tokony anangana société fa matoana tsony ana société raika maray na amin'ny herinandro iny expérience ny alenao any fa ho avy anao anangana alenao zay vitsika raha vitsika vavany sarotra taminao nampitra tortue anaty samy fiara satria vitsika anaty fiara anaty samy fiara efa le Andriamanitra tsika miasa anaty zavatra sarotra tafito amin'olona anaty samy fiara hitako sarotra be hoe ananjanaka zany mipetraza proprement dit be voka ary efa miteraka ozy tsy sampiterana karana ho azy be voka jiaby ke tsy teraka es zany fa tena tsy sarotra taminah miteraka zany moramora fo ivoan'izy de vita izy alleluia ny raika aloka tsy misy de tenena tena mamino an'izany venao tena mino venao fa en'Andriamanitra mihitsy anaty misavaka sarotra idirana tena alleluia androany Jesosy andeha an'izany hitran'izany hoe mandesy ny impossible zany tsy fantako ino hitanao impossible mety ananany microcrète vola be nao akeo alleluia mety no misy taminao zao iadivan'olo miandro ake tsy hainao tsy izana vaovako an'ity Andriamanitra tokoa ny Andriamanitra ny zavatra sarotra ane amin'ny fomba moramora ilehibe alleluia ka iny Andriamanitra tsika dia farapara le tekinao hoe tonga soa final anao itanao ahitako mba hijery pozinao kely amin'ny andro ake jery tsara karaha pozinao ko amin'ny koa tsara amin'izao tsy karaha misy pozy no izatonga ty karaha tapakapa fo mety anao zao teny zatonga ty pakany tsotsotra fa ho avadika Andriamanitra ho zavatra hafa mihitsy alleluia en Jesosy natao taminay zany dia hainy atao aminao raha manaraka nytiraka ty no dia hainy atao aminao zany efa lefy tsy mifarapara le pozipozinao le tramonao koa hoe mety efa tsy mety aminao i tramonao io tsy mety aminao i salonnao io alefy tsy mifaraparana ny any arivo izy tena atao velomo io tsy velomo manao fa anao fa tsy leko tsony e zaka efa misy raha vaovao hitra agnatin'ny trano amen tsy fantako ino raha tsy lelenao andramonao koa amaraina atao staba mihitsy tao viasa mihitsy midégagé ny raha jiabijiaby tsy lenao reny mety misy lamba koa fa tsy tianao atao tsony alao akao misy lasety akao tsy mety aminao tsony alao akao tsy fantako ino raha hitanao tsy mety aminao possible mety frigidaire ana rehefa tsy milamindamina tsara alao akao fa soloany Jesosy vaovao be io ambany alleluia tenena kaikinao mino venao hoe tena mino tsy fantako ino raha inonao tonga aketo tsy fantako anao raha mino an'izany temo zany fa raha mino an'izany to dia ho tonga aminao araka an'izay finonao zany ara-pitso misy olona isigny contrat goavagna be alleluia satria anao mba tonga ho fanatrian'Andriamanitra dia ataon'i Jesosy miavaka tsy possible olana eo anaty amin'Andriamanitra zany ka tsy miova fiainana dia androany raisinao zay ositra zay roandro zay tsika te fa androany ny farany tsy maintsy mandeha mety anao ny teny tanatin'ny 2 jours zay tsisy raha fantatsy koa zany tsisy raha tsapako mihitsy fa rehefa mody aveto anao dia olona hafa mihitsy ary tena hafa am'izay hafa rehetrarehetra mihitsy anao raha mivoaka tika anao am'izao fotoana zao hitsanga ary mivavaka hoe misaotra Jesosy hoe satria nentinao am'ty toerana ty za ary fantako efa tsy maintsy hivoaka mpandesa ambadika nyty fotoana androany tika ianao raha nandratra ny vavaka ao mafy amin'ny anaran'i Jesosy raha masina tsara indrindra zay any an-danitro mankasitraka anao zay satria tsara ianao fantako Jesosy fa nentinao eto zay tsy rary avo eto tsy maha-olombelona anay fa anao tsy fanahy masina ny taonanay eto ary mino za Jesosy fa nova tantara ampiainany tsy rary avo eto ianao mankasitraka tokoa averinay aminao sa Jesosy eo ny voninahitra ary misaotra sa Jesosy ny amikasika rehetra zay ataonao fiainany tsy rary avo zay tonga eto misaotra sa Jesosy ny amin'ny transformation ny amin'ny restauration
satria miasa tamin'ity toerana tianao direnay ny anaranao a omena ny voninahitra ny anaranao mankasitraka dada malalo zanagatsika atao am-piangonana zareo avy amin'ny selile mbana manasy zany mba misy fandraisana anjara kely atao amin'zareo raha ohatra ka efa voninao zareo tonga dia mba miakatra avy hatrany a mba tsy miandry elatsony fa tonga dia mba miakatra avy hatrany misy fampisehoana ataon'zareo zany zao amena mba azonao mba rabaina ve le ola akaikinao hoe antanio izy mba tena faly venao tenena izy tsy diso anjara hoe anao androany fa tsy maintsy misy zavatra miova amin'ny fiainanao amen amen dia afaka mitodika amin'olona ambadika indray venao hoe zay mbola tsy hitany maso hoe zay mbola tsy reny sofinao zany nomeny andriamanitra amen raha rehefa voninao dia mba tonga dia manosometrany
Andriamanitra ianao tsika hitsangana hiaraka amin'ny voninahitra ny tompo amen satria raha mbola tohizana iny mbola maro mbola tokony ataonjareo fa ataony roa hafa ndraiky amen dia ny zavatra anankiray mba engaviako anao zao tiako ianao mba tena hifantoka tsara satria riavana ny zava-panahy dia azo ao anatina fifantohana tena mangatahy mihitsy ianao concentration avy amin'Andriamanitra mangatahy mihitsy ianao entaeta mba atonganao andray zavatra androany amen donc tsy vavaka ary vavahinao am'izao fotoana izao okanao angataka amin'Andriamanitra hoe tompo tinino ny fiainako ianao ka sy hoe ny foko midirantsehatra ianao hoe amin'ny ara-panahiko miasa mahery atao anatoko ianao fanamasinao ary angatao androany mba tena hoisy zava-panahy avy any an-danitra hidinao ny fiainanao tena mba anaraka ny taninao mihitsy ianao ilaza hoe jesosy eo ovao ny fiainako jesosy eo kasy manokana ny foko jesosy eo midirantsehatra atao anatoko ianao jesosy eo aoka hoe zay mbola tsy hitako hatrany maraina ho hitako nday androany ny feonao dia mivavaha anatren'Andriamanitra asotranao zay tompo malahy deranao zay tata-malahy miantso ny anaranao zay eto amin'ny toerana ity ary fantanay tompo fa ianao amangy ny vahoakanao amin'ny alalan'ny fampianarana amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny ty kalaza anao zay mitsaoka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mazo toerana ianao amen mbola mamerina ny fiarabanina ho antsika rehetrarehetra tsy akanavaka sady manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny fiainanao manonona ny fandresena amin'izay rehetra ataon'ny tananao alleluia
arabaitsika manokana ro pasteur zay voanosorana tamin'ny maraina mba itetanina mafy ho an'izy ireo isika. Alleluia. Io kosa dia miarahaba manokana ny pasteur Johnny Mivady, pasteur Verlisé, izy ireo dia pasteur araka le niresan'ny pasteur Jeannot tamin'ny maraina zay telo mirahalahy reo niara nosorana tamin'izany fotoana izany. Zany hoe feno 10 taona amin'izao zany le fotoana nanosorana nay tamin'ny 3 octobre teo feno 10 taona. Amen. Alléluia. Donc zany mety misy manontany hoe ahoana mo pasteur io efa 10 taona na pasteur anazy. Tainy Jesosy ianao. Donc zany mba efa nomen'Andriamanitra expérience kely any ao anatin'izay. Misy zavatra maromaro hita tanatin'izay ka dia miarahaba antsika rehetra pasteur. Bon anniversaire antsika mianakavy. Amen. Rehefa be moa any amin'ny farany agny zareo misy vavaka mba asaitsika ho ataon'izy ireo eto tsodrano ho antsika rehetrarehetra zay tonga teto amin'ny toerana ity. Fa iresaka androany ny amin'le hoe fomba andresena ny impossible. Amen. Mahalinanao ve zany? Fa ataovy an'le amen misy vahiny regny. Misy moka amen misy vahiny. Ary magaga indray fa misy ny sasany zao nagnantegna androany izy ho veky vahiny ao. Zany hoe izy zany tsy mieritreritra mihitsy hoe misy vahiny foana eto. Ny vahinintsika eto zao Jesosy. Ny vahinintsika eto Fanamasina. Ny vahinintsika eto pasteur David. Amen. Tarao tsy manao amen tsara anao. Satria tsisy vahiny. Amen. Eto kosa dia mba miarahaba manokana ny Tati Sylvia sy ny équipage ny avy any Antananarivo zareo nao mba itetanina mafy azy ireo tsika. Izy ireo dia nidéplacé mihitsy avy any anaraka nyty fotoanantsika ty fotsiny mba nahatongavana eto. Mankasitraka tompony amin'ny fitiavana, tompony amaly fitianao anandratra anao amin'ny toerana avo dia avo. Ato ziona manko ny toerana famoahana mpanjaka. Amen. Ho hitanao fa après an'izao fanetretenanao nidina taty zao ho hisy lalana ho sokafan'Andriamanitra ao fiainanao. Ary tononoko sady ny fatanterana zany ao fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Ka ny secret ahafahanao mandresy ny impossible anankiray voalohany dia mila lina zava-panahy ianao. Mila maninona ho ianao? Lina zava-panahy. Amin'ny fotoana ianao relasena bavy lina zava-panahy dia mazava ho azy misy etaeta anatinao ao. Ary rehefa misy etaeta ao anatin'ny olona anankiray mora be amin'izany olo zany no lasa sensible. Ahoana moa ny zavana hoe sensible? Mora voakasika, mora mahatsapa zavatra. Satria ny zava-panahy rehetra dia mitaky sensibilité. Fa misy zany karazana olona tsy mba sensible mihitsy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy mba sensible mihitsy izy mandray tenin'Andriamanitra. Izy zany zao maheno toroteny sana amin'izany heveriny resak'olombelona le resaka. Heveriny fa pasteur mahay mikorana ozy. Pasteur ozy izy mahay mizaka. Pasteur ozy izy mahay mampianatra. Fa ny efeny le fampianarana tsy hita amin'ny fiainana. Secret anankiray zany atoroko anao zany. Tainy tompo manokana ianao. Alléluia. Tsaroa fa ny fotoana rehetrarehetra dia manandanja daholo eo amin'Andriamanitra. Fa sainga mila lina ianao. Mila maninona ho ianao? Mila lina. Ianao ve zao mba misy zavatra miinteresse ianao eto androany? Sa hoe mba andeha hijery paozin'olona? Sa hoe mba maresaka maroka an'izay? Sa ve ianao le olona araka le teny Jesosy andeha hijery volotara miozongozona? Mila lina ianao. Zany hoe mila manana ianao karazana attente personnelle hoe za androany zao ny zavatra ho azo. Za androany zao ny zavatra hitranga. Za kosa raha agnatin'ny fotoana io tsy manaiky za raha tsy mba izao Mila manana zavatra sahala amin'izany rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa tonga amina fotoana ohatran'izao inona no mba handrasanao? Satria relasena bavy io Andriamanitra io dia miasa a partir ny zavatra mahaliana anao. Dia tsara fa nifanena tamin'ny Bartimeo Tsamba Jesosy.
efa fantany zao fa jamba ambola napetra ny fanontaniana hoe inona ny tianao ataoko aminao. raha mijery anao zao Andriamanitra tonga dia fantany hoe vehivavy sahala am'izao ianao, lehilahy sahala am'izao ianao. raha mijery anao zao Andriamanitra fantany hoe marary ianao na hoe misy problème ianao, fa mila mahitana izy hoe inona marina ny zavatra andrasanao. vakio ny baiboly fa nisan'izany tao ny antsoanso Bartimeo jamba ndray andro ery Jesosy zanaky David mamindrafo any dia nijanona Jesosy i raha mankatio izy ilay jamba. rehefa tonga tao amin'i Jesosy ilay jamba dia mbola naveriny iray ny fanontaniana hoe inona no tianao ataoko aminao. dia ny préciseny Bartimeo tsara hoe ny mba ampahiratina ny masoko izy. alleluia. ka raha mba mitodika aminao zany fanontaniany Jesosy zany androany, inona ny tianao ataony Jesosy aminao androany. raha tia andresany io zavatra impossible aminao io ianao mila velombelona ao anatinao zay zavatra andrasanao. mila mirehitra mihitsy androany ny etaetanao hoe misy zavatra andrasany ianao. amen. alleluia. tadidiko foana relasiana vavy. misy boky anankiray ny vakiko, boky ny Kenneth Copeland. io Kenneth Copeland io ndray andro namarotan'olona tokotany izy. sy olona zany teny taminy hoe misy tany amidy ery. dia tsy haiko izy fa isaky mandalo amin'ilay tokotany za ohatrany maheno feo miteny amiko hoe tokony vidiny fiangonana io tokotany io, tokony vidiny fiangonana io tokotany io. dia ny afarany nanatona ny président ny fiangonana izy, nanatona ny bureau ny fiangonana ny teny hoe ahoana fa misy tokotany sahala am'izao ary tokony hovidiny fiangonana. dia marobe koa ny zavatra nyresan'ny mpino teo hoe lavitra loatra kany, tsy mety io, aiza kosa atsika ve mbola ohatran'izao ohatran'ry be da be ny zavatra nyresan'ny olo. io izy Kenneth Copeland hoe bon rehefa tsy vidinareo aleo fa vidiko amin'ny volako personnel. dia nividiny le izy bo vita ny acte de vente ataony tamin'ny anarana satria ny fiangonana manana vola fa tsy nividy ny fiangonana fa i Kenneth Copeland nividy amin'izy dia nataony tamin'ny anarana. fotoana vitsy tao ambadik'izay nisy karazana fitiliana toerana anankiray nataony manam-pahaizana dia fantatra sady hita fa misy pétrole le toerana. amen. dia raha vo fantany fiangonana am'izay misy pétrole maninona mba mitety ny fiangonana le izy. dia izay natonga n'le mpanompon'Andriamanitra lasa multimilliardaire, tsy mety lany le pétrole atao anatin'le izy. amen. ka matetika ry avana ny mpanompon'Andriamanitra misy zavatra hitany, misy zavatra tsapana ny anatiny any, fa ny mpanompon'Andriamanitra tsy sa miimposé zany, fa ny mpanompon'Andriamanitra matetika dia miinforme anao, midirige anao, fa jamais zay miimposé anao hoe anao ry tokony manao an'izao, anao ry tokony ohatran'izao, fa ianao manokana mila misy zavatra tsapana. matona ataotsika zao fandaran'izao hoe fotoana mandresy ny impossible, misy zavatra hitanay any amin'ny tontolo mifanao hoe impossible amin'ny fiainanao, ka androany le izy ho resetsika. fa mila mirehitra ho any ao anatin'ny fonao. raha zany ameninanao zany no tsy mbola mirehitra zany. la imagineo fotsiny ngenao ke zao raha vonareny hoe zay magnano amenina mafy dia misy fizarana vola 10 millions angamba misy kasoka ny tendany sasany, fa satria vavaka izy ty dia ozy zany raha mbola kabaron-janahary tsy hay fandeha. fa ianao rehefa mamono sivrim-bavaka mila mirehitra ny etaetanao amponao mba ahitana ny tena fononao. mora aminao veo mandray zava-panahy, mora aminao ve ny latsahany ositra Andriamanitra. fa raha io anao sasa zany karaha ty rozy io aby izy tsy haiko raha tsy nandreny tany raha karaha to andro ndraiky izy midoroka beke mandrerakegna ny ranao io e. kefa nafoy fotoana ihany tonga eto dia tsy mamavita miatro toromaso na ino raha nina kafe tantoany ya magnino raha mba manao zavatra tsy mampatory satria misy tanjona tigna tongako. taditiko ndray andro hoe nianatra tagny amin'ny pasteur Chris tagny amin'ny Afrique du Sud. misy lehilahy anankiray zay avy any Inde nomena toerana parany aloha eo izy. ino raha nataony teo mandry
farany mba natsony le pasteur izy hoe monsieur izy fa izy ianao avy aiza anao ao izy fa zaho izy avy agny Inde ka inona ny dianao ty miala avy agny Inde ve anao dia andeha atory dianao kety izy nao izy reraka fotsiny izy ianao manao déplacement avy agny Inde tonga any Afrique du Sud lavitra ane zany andeha atory ny dia ka tsy haiko hoe aveza zao ianao io mila misy zavatra mba handrasanao anatin'ity fotoana ity amen na sa tsy amen alleluia tsy hoe Andriamanitra tsy miasa fa ianao ndraindray tsy sensible tsony ianao tain'Andriamanitra manokana ianao alleluia le pétrole amin'ny Kenneth Copeland dia afaka namatsy any Amerika ray manontolo na terrain anankiray zay namidin'olona tany taiza le secret nahita zavatra izy tao amin'ny tontolo ara-panahy ny tontolo ara-panahy tsy voatery zavatra hitanao sahala am'izao fa ny tontolo ara-panahy dia mihetsika amin'ny alalana finoana amen alleluia ary io possible rehefa ianao agnisan'ny olona lina zava-panahy dia manomboka manana ianao ntsona hoe fahatsapana ara-panahy ary ny minitra manana fahatsapana ara-panahy ianao iren-doza anao misy karazana loza tsy mahazo anao alleluia zavatra efa nisy taminay zany nisy fotoana za tokony andeha loza Andriamanitra hoe tsy mandeha ianao somary vignitra kely zany tagnaty fokotany tamin'izay satria te ody tatia Tamatavy dia mbola tsy maintsy natory tato Antananarivo aloha tamin'izay vao tonga avy agny Congo igny tsy ela programmako jiaby amin'ny ody dia efa nikommandy sika commandé billet d'avion zany tamin'izay fa tsisy ndraiky zareo ny olera io satria Andriamanitra efa niteny tagny hoe tsy midina mihitsy ianao misy pasteur anankiray zay koa nilaza hoe alao tsy anaiko amin'ny aéroport dia tonga dia direct ateriko Tamatavy tsy afaka tamiko koa izy za zany amin'io fa naheno le fe hoe tsy mandeha ianao nandeha tagny amin'ny taxi brosy anankiray zay efa netreretiko andehanana feno koa ny place dia tsy maintsy natory tao taninay ny rapitso marainan'io zany naheno fa le fiara saika andehanako accident anao am'izay le Andriamanitra miteny aminao fa nandraintsika efa misy zavatra manandidindindomantsika sahala amin'ireny tenen'Andriamanitra fa mifananitsika miziriziry amin'ny hevitra antsika rehefa mba renao anatinao any hoe miteny aminao Andriamanitra ndana mba harao le teny dia day moko tsika etrentsika fa nisaitsika fotsiny no miteny amintsika etrentsika hoe isika io mieritreridratsy io nefa ny zavatra rehetra tsy tongatonga ho azy ao anatinao zany maninona moa anao mandeha tsara amin'ny lalana eny dia eritreritra accident ndraiky maninona moa anao mandeha tsara amin'ny lalana eny dia eo fotsiny ianao ohatrany hafahafa satria misy zavatra hafahafa ao tian'Andriamanitra mpahafantarina anao dia izay karazana fahatsapana zay mila anananao raha tena zanak'Andriamanitra ianao ka raha mbola tsy lina zava-panahy ianao sarotra aminao ny alina an'izany fahatsapana zany lasa mandeha amin'ny sainao fotsiny ianao raha iny toko manokana ianao alleluia misy zavatra zany da lasana bavy tsy voatery ho tenenin'Andriamanitra aminao mivantana eno tsara misy zavatra tsy voatery ho tenenin'Andriamanitra aminao mivantana fa ianao rehefa manana etaeta zava-panahy dia lasa ohatrany hoe ianao zany no mieritreritra amin'izy nefa efa Andriamanitra miasa tsy voatery efa misy zavatra hoe tsy maintsy niteneny tsy voatery maheno feo tsy voatery mahita fahitana fa rehefa ianao zay le olona lina ianao zay le olona mangetaeta dia manomboka maro ny zavatra fantanao satria Andriamanitra tia manafinjavatra mbola zany Baiboly mihitsy zany voninahitr'Andriamanitra izy no manafinjavatra fa voninahitry ny mpanjaka ny mamantajavatra tsy voatery lazainy ianao daholo ny zavatra rehetra fa raha ianao le olona lina zava-panahy mora aminao matakajavatra hoe zao no tian'Andriamanitra ambara zao izy ake zany izy ke fa hafahafa io zao zany izy ake zany io zao no hitranga laza hoe amen alleluia amen hitanao tsara fa rehefa ianao lina zava-panahy tsy tafajabajabaka amin'ny zavatra tsisy dikan'izany ianao tsy mandray décision diso zany ianao
nisy vehivavy anankiray zao tao anaty baiboly tao nitsitra nandritry ny 12 taona nitsitra nandritry ny 12 taona fa taiza ny sekreny nisy etaeta tao anatiny tao asaky fa izy mahita ny Jesosy mijoro mahita fanasitranana mijery atramin'ny akanjon'i Jesosy tsy hitany hoe malabarina tsy hoe robe lava fa ny fahitany anazy dia hoe fanasitranana tany amin'ny saintany izy neritreritra hoe androano izy raha mikasika ny somotra avy alavitra izy amin'io tsisy olona ataony mahenjo amitra ny resahany fa ho anatin'ny feon'ny fieritreretany raha makasika ny somotra avy amin'ny namban'io rangahy io izy androany avy hatrany adesitrany ka ianao tonga eto inona ny tena atongavanao eto ny zavatra rehetra atao lasinabavy asivo antony ary apetrao mazava hoe inona ny tianao atongavana raha te hita résultat ianao asivo antony mandeha ny bazary ianao tsy hoe te handendeha fotsiny fa misy antony ary rehefa tonga ny bazary ianao tsy maintsy misy tianao atongavana raha te hita vokatra ianao tonga eto amin'ny foyer social ianao androany asivo antony la apetrao mazava hoe inona koa mba tianao atongavana Let's say amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Itahinao ny tompitsika. Itahinao Andriamanitra. Amen. Ity toerana ity riavana tsy hoe toerana sahala amin'ny fahitanao anazy andavanandro fa eto zao Andriamanitra sahala amin'ilay roy memy hitany Mosesy angera lasanabavy teo amin'ny toerana izay nahitany an'ilay roy memy io toerana fandehanana isanandro toerana fiandrasany onde fa ny safidian'Andriamanitra isehoana tamin'ny vanim-potoana anankiray tsy nampo izy ka raha mijery ny toerana ty anao zao dia mety efa matinao parker ambadika akao zay no fa eto le toerana ny safidian'Andriamanitra ietsehanao ny fiainanao androany alleluia amen ary ny tena nagrava an'le resaka toerana nahazatra ny Mosesy fa ozy Andriamanitra hoe esory amin'ny tongotrao izy kapanao fa tany masina diavinao ity toerana misy antsika eto androany ty zany tsy toerana ohatrany nahazatranao hatramin'izay fa misy an'Andriamanitra eto amin'ny toerana ty zay afaky ny réglé ny situationao amen 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 hitantsika rehetra Andriamanitra eto amin'ny toerana ity alleluia amen hitanao tsara rehefa ianao manana etaeta zava-panahy dia lasa ohatran'ireny hoe détecteur regny ianao ohatran'ny inona hoe mpitady vato zao maheno zany ny olona mpitrandraka volamena maheno zany misy karazana détecteur zay raha vo alefa amin'ny toerana misy volamena tonga dia magneno tonga dia misignal dia ohatran'izany koa ianao raha ianao manana etaeta zava-panahy dia lasa détecteur ianao mifanena foana amin'ny zava-panahy ny détecteur tsy manana maso tsy manana maso nefa afaka mahatsapa zavatra ka ny olona anankiray sensible ara-panahy dia lasa détecteur hitranga aminao ane zany zany hoe reo zavatra tsy hitan'ny olona ianao natao ahita anazy reo zavatra tsy tsapan'ny olona ianao natao atsapa anazy engany mba hitranga aminao zany androany engany mba ho hitan'ny masonao zany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen le vehivavy nitsidrana nitry ny 12 taona ry havana hafa ny fomba fijeriny an'i Jesosy hafa ny fomba fahitany an'i Jesosy Kristy satria lasa sensible izy nendraytsika diso zatra loatra ny paster atsika dia tsy mahazo mininona avy amin'ilay paster antsony ianao fa jerefa am'izao tsika miteny zao misy karazana akanjo nomeny Jesosy ana eto androany misy karazana fahasoavana spesialy vao niakatra teo zany dia nameny anany izy mila mifanena amin'izany akanjo zany ianao androany mila mifanena amin'izany ositra zany ianao androany hatramin'izay mety olona normal na ny fahitanao anahy fa eto androany miaraka amin'ilay
fahasoavana iregle ny situationao. Alleluia. Amen satsy amen. Alleluia. Zay ry avana nasitrana ty vehivavy ty. Satria raha mamaky baiboly ianao na i Mosesy tsy mbola nampianatra hoe somotra viavin-damba afaka manasitrana. Ry Abrahama tsara niresaka tamin'izany makasika le hoe raha vao mikasika somotra viavin-damba afaka manasitrana. Taiza ny nahafantarany ty vehivavy ty fa ny somotra viavin-damban'i Jesosy afaka manasitrana. Tao amin'ny tontolo ara-pana. Alleluia. Tao amin'ny tontolo ara-pana. Alleluia. Vaky koa ny tantara fa tsisy olona mbola nanasitrana olona jamba tamin'ny alalana feta zany. Tsy mbola nisy olona nanasitrana olona marary tamin'ny alalana rora fa Jesosy nanao an'izany. Nalay ny tany io natsiny fivo dia poa na osotro nazy tamin'ny mason'olo jamba avy hatrany dia sitrany. Taiza daholo zany secret zany sensibilité. Misy zavatra tsy voatery hoe nampianarina anao. Misy zavatra tsy voatery hoe namaky baiboly anao dia nahita anazy. Misy zavatra tsy voatery hoe nilazainy tompo taminao fa rehefa lina zava-panahy anao mamoaka zavatra ho azy avy eo anatinao. Ary zay mahatonga ny baiboly milaza hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Amen. Ianao zany olona mino zany. Ny zavatra rehetra ozy izay mino. Dia gaga ianao nahita nyty tantarany ty vehivavy ty fa teo fotsiny izy nanana fatakarana hoe somotra viavin-dambany fotsiny ozy izy mikasy. Amen. Ny olona lina zava-panahy matetika dia dalain'olona. Nareo koa efa fanatisme loatra e. Nareo efa trop loatra nareo mangala moramora nareo vavivo. Tahorako nareo io. Mba mivavaka amin'igny olo fa tsy karaha raha ataonareo io. Ozy ny olona mahita anao. Raha vao intéressé amin'ny zava-panahy ianao zany ny resaka ataon'olona. Tainy toko manokana ireny. Satria matetika ny olona lina zava-panahy dia manao zavatra mbola tsisy nanao. Manao zavatra mbola tsisy nanao. Eo fotsiny izy bazary tonga dia mibavaka andre manitra ray ny tsarinianao mamorafo amin'ny madama io. Ozinao mety misy madama marary teo fa izy egny bazary egny tonga dia mibavaka Andriamanitra pasitrano fa io efa mampalahitra azy io manao zavatra mbola tsisy nanao. Na paster rehetra mety resinao rehefa lina zavatra ra-panahy. Tain'Andriamanitra ianao. Amen. 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 Ny olona lina matetika moa ko atsika menagnara fa atsika amin'ny fifoazam-panahy nefa atsika milaza fa fifoazam-panahy madory ara-panahy. Manana fahatsapana zay tsy tsapan'izan'izy. Manana fahitana zay tsy misy mahita. Ary rehefa olona anankiray lina zava-panahy tsy mila porisinao zany izy. Tsy rehefa nefa betabe amintsika reo mbola mila porisina vao manao fanatitra. Mila mahita vazaha izy vao magnano rakitra maromaro. Mety le vazaha hoe how are you? My sister. How are you sister? Ozy ameko 25 000 anao niany. Fa ragasy mijoro aminazy zao. Dimazato nomeko anao pastera. Anao atsika misy problème amin'ny raha karahan'izany ndraikindraiky. Fa ny olona lina zava-panahy tsy mijery gasy sa vazaha. Tsy mijery tompotany sa vahiny. Fa zavatra tsapany ao anatinao tonga dia mihetsika izy miaraka amin'ny fandraisan-davitra. Regny ne mba ho tonga aminao zany androany. Regny ne mba ho tonga aminao zany androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ary matetika ny olona lina zava-panahy tia manao zavatra mihoatra. Tia manao zavatra mihoatra. Mba apetraka antsika ny fanontaniana. Anao ve mba tia manao zavatra mihoatra? Ny sasany ary nendrena vao atao fanatitra fagnondona izy monimono izy dimanjato anahy seka metiko mofo satria izy tsy lina everiny fa fatiantoka zany manao zavatra amin'Andriamanitra. Ary matetika verimberiko foana hoe raha le hitady vola hoa tsy manao zavatra ohatran'izao. Tsy manao zavatra ohatran'izao raha le hitady vola. Raha mba détailleko anao zao ny dépense-tsika rehetrarehetra navitana amin'izao fotoana zao raha ny 20 millions mbola kely. Raha détaillé. Izy anao io labasy mivelatra avelatra afara io foana.
tsy adoroko anao ohatriny vidiny mahatonga anao ohatra ny mangilangilitra anao kofa mandalodalo aloha ty misy dikany ireo labasy madinidinika hitatsika mipetrapetraka eraky ny lalagna reny amin'ny tanio ny vidiny reny dia mba alaivo sary an-tsaigna hoe raha fanatitra 200-500 tambatambatra tsy mavita an'izany mba alao agnaty saintsika le hoe reo paster reny mahay mitady vola reo mahay mitady vola reo tady vola manakory ary matetika mba azavaiko olona zany mba adiniona tsara gne fa ny ankamaroan'ny olona mandeha mitady paster zany ane ka olona misy problème ahoana nde anaovanao business amin'ny olona misy problème ninjeny microcrédit izy avy tany le hitady any paster ka mbola anaovanao business manakory koa izy tsy fantako aloha mety misy manao an'izany eny fa atyziona tsy ohatran'izany ainy tompo manokana eno alleluia agnano business marô za agnano business anao za ataovako bisinao amindray mody aller retour anao business aminao za tandraoko sakafo eto anao magnely mamoatra voky anao vo miala mety misy magnano business baatiany fa miziona ho antsika ranjany anao agnaty saintsika zany ka iny tompo anao tanjokety zany enaovany problèmenao io mivoaka pandresy anao misy zavatra maro n'Andriamanitra zay tsy voatery zarainy fa kosa alaina amin'ny etaeta inoy tsara zany misy zavatra be nabe tsy tamboisaina ao n'Andriamanitra zay tsy voatery zarainy aminao ny etaeta ao anatinao eto zany zao le onction afahana mandresy ny impossible tsy voatery isy zavatra tsapanao fa kosa azonao resiny zany amin'ny alalana etaeta ta iny tompo ianao alleluia amen jerevitsika tsara fa no le etaeta tao anatin'ny Abrahama natonga anazy nanaiky nandray an'le anjely nandalo tao amin'ny tanàna nisy azy azonao tsara tsy ndray mandeha tsy indrongy nisy olona nandalo tao amin'ny tanànan'ny Abrahama ary le anjely voalazan'ny baiboly iny ka olombelona azonao izy satria raha anjely tsy nagneky namiagna koba tsy nagneky namiagna ronono fa olo matsiaro mosare no ninan-kanina fa naninona ndraiky natonga any Abrahama vo nahitany zareo telo miralahy tonga de hoe afaka mandroso kely atao an-trano ve nareo manao zay le secret zay ndraindraytsika na defa mifanena amina mpanompon'Andriamanitra azy omen'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ianao mikarakara ny ara-pananao fa considérenao sahala amin'olotsotra izy traitenao sahala amin'olo bantatra izy fa mila misy fotoana ianao tonga amile tepoka mahay manome voninahitra ny mpanompon'Andriamanitra satria misy zava-miafina fenon'Andriamanitra ao anatinao alleluia misy zava-miafinao zay tsy voatery ampahafantariny tompo anao feno zavatra be dabe ao an-danitra feno zavatra be dabe amin'Andriamanitra fa mila sensible anao vo afaka mandray laza hoe amen laza hoe amen jere fotsiny zao tamin'ny maraina za mino fa tsy regny olo regny any narary fa iregny olo regny kosa vonona ny andray ny anjara fanasitranana mialoha ny vavantsika rehefa aveo mila vonony anao andray zavatra amen na satsy amen amen na satsy amen zay zavatra zay rehefa natonga ny Abrahama nahita miracle izy aveo maro ny olona nandalo tao amin'ny toerana nisy any Abrahama fa tsy nanaovany zavatra nefa jereva fa telo le izy olona telo nandalo teo tsy mba olona anankiray fa olo telo fa tsy nisalasany Abrahama mandrosona reo satria izy sensible izy alleluia nanana fomba fijery hafa izy tsy haiko hoe ohatrany ahoana zao fijerinao an'ity fotoana androany ty ohatrany ahoana zao fijerinao ny pasteur zany miteny aminao zany mitoro teny aminao zany
mila miova ny fomba fijerinao androany. Mila mahita an'Andriamanitra ianao fa tsy mahita anahy. Mila mahita an' Jesosy ianao fa tsy mahita anahy. Mila vonona ny andray zavatra ianao dia ho hitanao fa ovan'Andriamanitra ny zavatra azy. Alleluia. Amen. Ndana ry avy ambaliana rehefa mandray tenin'Andriamanitra. Mila sensible ianao amin'ny fiarahanao amin'ny pasteranao. Mila mba fetsifetsy, mba manana fatakarana. Rehefa mahay miteny faminaniana, mba mila vonona ianao andray an'izany faminaniana zany. Rehefa misy vavaka renao misandatra, mila resilaka ianao ho anao zany vavaka izany. Lazao hoe amen. Lazao mafy hoe amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Ireo anjely anankitelo zay niseho tamin'ny Abrahama reo iraka ho an'ny Sodoma sy Gomora. Nanana mission. Ka ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tsisy manira tegna zany fa nirahan'Andriamanitra daholo. Alleluia. Raha tsy nirahan'Andriamanitra ho anao zay, ianao aby tsy intéressé ho avy eo zany. Raha tsy misy zavatra nampitondrain'Andriamanitra ho anao atao anaty sura mihitsy afa tsy tonga eto ianao androany alahady après-midi. Fa fantanao fa misy cadeaunao avy amin'ny Colis Express ny lanitra atao anaty vato. Dia tonga eto ianao andray ny anjaranao. Alleluia. Ary ao ianao mbola mifono tsara, mbola tsisy lalaka. Fa miandry ianao ho sensible fotsiny io dia ho zaraiko anao le izy. Ao ianao ao. Minovy ianao fa ao ianao e. Ianao tsy mila miandry amin'ny herintaona zany fa androany. Amen sa tsy amen. Amen sa tsy amen. Alleluia. Nanjavo mariavana ny famombany Abrahama. Alleluia. Nanjavo ny famombany. Ary milohany nandehanan'le anjely andravan'ny Sodoma sy Gomora, ny famombany Sara aloha nampanjavoana voalohany. Tsy fantako miala veto iran'Andriamanitra ho aiza fa io zavatra impossible amin'ny fiainanao io aloha nampanjavoana voalohany. Alleluia. Mino an'izany venao? Mino venao fa hiasa eto Andriamanitra androany? Amen. 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 Dia ny secret faharoa, hovao ny agnaran'io situationao io. Mila hovana io androany. Mila tao inona hoe io? Mila hovanao io androany. Tahianao ny Andriamanitra. Ho zaho hoe hitantsika rehetra Andriamanitra. Hovana ny anaran'io tranga-javatra io. Tsy fantako ianao tonga teto mety hoe tsisy vola zany nataonao agnaranao. Fa mipetrahana ianao mamerena moramora ao anatinao hoe tahin'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Satria ry avana manana toerana lehibe ny anarana ao amin'ny fiainantsika. Aza mba magnohatra mihitsy ianao miteniteny foana ilaza hoe sahirana eky zaza igny e, fa lasa agnaranao igny. Mety zay ny zava-misy fa aza miteny an'izany. Amen. Amen. Alleluia. Tadidiko tsara nanao accident madamo akodray any. Misy olo niantso anahy tampoka za andeha aminjareo hoe ahoana pasteur inona vaovao? Zao mandresy be zao. Alleluia. Asa mba vitanao dia gn'andra magnanjay. Amen. Amintsika miteny io za raha lahy papa maty. Efa lasa netika mbanivolo agny alevina maray. Za mbola hitanao mavita mandihy io. Tsy hoe mandihy amin'ny fahafatesany fa ampandengako ny zava-misy ao amin'ny fiainako. Alleluia. Mba vitanao ve zany? Mila mavita ianao mampandainga an'io situationao io dia hovao ny agnarany. Alleluia. Satria ny olona mino an'Andriamanitra dia zany. Ny asan'ny olona anankiray mino an'Andriamanitra dia mampandainga zava-misy. Tsy manam-bola izy fa mpandaingana le tsy fisim-bola, milaza izy fa tahina. Marary izy ampandaingana le aretina, milaza izy fa salama. Malahelo izy tsy asehony ianao mihitsy ny alahelo fa mitsikitsika eo masonao izy. Mampandainga zava-misy. Ary hitanao fa ampandaingantsika io situationao io androany. Ampandaingantsika io aretiny io androany. Ampandaingantsika ny troso androany. Ampandaingantsika ny tsy fananana
Androany ampadegatsika io fiainanao célibat foana io androany ho avy am'izay le anjara voatenjy resany raha mino anao ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen satsy amen. Hitanao tsara fa amin'ny tontolo ara-panaza ry havana dia manana toerana lehibe ny anarany. Nendray apetapetaka atsika fotsiny ny anaran'ny zanakatsika, apetapetaka atsika fotsiny tenitenenitsika daholo zay tiantsika teneny. Ny sasany voatongna kely ny tongony dia maty, zany nantsony maty malaky be aminazy miantso an'izany verinao raha manjary moa fa fatesika zany na tsy afaka mavanao. Ny sasany zany adimo andramo telefôna anazy deo zay maty za telefôna adimo mahatony izy. Rehefa zatra atsika miteniteny zavatra ohatran'izany mila miovy anao miala eto. Za hoe mila miovy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen satsy amen. Tsy fantako izy zao ny agnaranao ianao tonga eto manomboka zao eno tsara miaraka aminao kisan amin'ny teny aminao eto manomboka zao masafidio le agnarana tianao mba hiantsonanao. Tsy voatery tenenanao olona, tsy voatery tenenanao nisaniza, masafidio. Tsy hoe impandresy ve sa ny fitahina sa ny mirakla sa ny tsy azo vonona sa tsy maty amin'ny taogno sa tsy fantako. Dia hitanao zay mba meilleur aminao rehefa miantso anao après ty fotoana ty atoro anazy le agnarana zay meilleur aminao. Mety badinao io tsy fantako, tsy fantako hoe iza le meilleur aminao ovao eo agnaranao io. Satria mety misy agnarany sasany zao namena mpimasy avy tagny ikamo agnarany izovy agnaranao ikamo. Mila miova zany androany pia misy agnarany sasany zisky niany izy fa vita batisy mbola ivalavo fo izovy agnaranao ivalavo ovao zany androany anao dia anomboanao anazy any am'le meilleur aminao regny resahany. Zao kira mba miantso anao hoe aza atao ketaka tsony kiny anarako fa mpandresakia. Amen. Ny anazy zao tadidiko tsara voaneona tamin'ny pasteur Chris tany Afrique du Sud dia novany ny agnara venao izy manomboka androany David Blessing karaha nakitra ilekody nakanjonaka. Amen. Haoza mba tiako ndraikaraiky zegny amen. Tainy tompo manokana ianao. Alleluia. Satria ry havana ny agnaranao mila misy zavatra nentiny teo amin'ny fiainanao. Ka io agnaranao io zany inona mba nentiny io teo amin'ny fiainanao. Dia ho hitanao amizay fa raha isafidy agnarana ianao mipetrahana eo mandrapiravantsika safidio zay mba agnarana tianao mangatà mitsy amin'ny fanamasina inona fanamasina ny agnarana tokony ho anahy. Ho hitanao fa tsy maintsy misy zavatra hoentiny zany agnarana zany ho anao. Amen. Amen sa tsy amen. Alleluia, alleluia, amen. Misy fotoana ry havana i Simone rehefa mifanena tamin'i Jesosy Kristy izy ao Matthieu 7 dia ny faharoa Matthieu 12 nifanena tamin'i Jesosy Simone dia novany ny agnarana. Satria ny dikan'izany teny hoe Simone zany dia hoe zozoro flexible. Ny olo mampiasa camion engin mahitsy an'le tuyau flexible. Ny tuyau rehefa flexible mora folahy. Izinao izy souple. Tainy tompo ianao. Zany hoe mety am'izay anaovagna anazy. Ka ny dikan'le teny hoe Simone dia mety am'izay anaovagna anazy. Saingy mihinan-toaka homa, saingy mihinan-paraka homa, saingy mihinan-dringony homa. Fa rehefa mifanena izy Jesosy novany Jesosy ny agnarany hoe ianao kosa ozy dia Petera. Alleluia, amen. Ary dikan'le hoe Simone io koa dia hoe inconstant. Novany Jesosy le izy novany hoe Petera. Tainy tompo ianao. Jakoba ihany koa nomeny Jesosy agnarana hafa ndray Jakoba sy John ao Marka 3:17 hoe Boanerges. Jakoba nomeny agnarana hafa hoe Boanerges ao Marka 3:17 misy an'izay. Ndikana hoe
nerjesty hoe Zanabarat, fils de Tonnerre. Amen. Niova le anarana. Za ny apôstôly rehetrarehetra milony niona tamin'i Jesosy nanana ny anarany daholo. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy no vaniny anarana. Satria ny anarana no mamaritra ny natiora ny zavatra anankiray. Tianao iova ve io situationao io? Mila omenao anarana io androany hariva. Alleluia. Mila omenao anarana io. Ary zao koa ny zavatra anankiray mila fantanao fa ny mpanome anarana ny manana fahefana amin'ny zavatra omena anarana. Tia hanana fahefana amin'ny tokantranonao ve anao? Omeo anarana io manomboka androany hoe tokantrano mandresy, tokantrano milamina. Alleluia. Atsika vao miresaka anarana vaditsika fa nisy nisy dia ino ny anarana iny zay mahatonga anazy tsy mety miano misengy. Sasany vao mipresenteny raha miseny amin'olona akory maro raha misena fisingana koa tsy mety miano fisingana. Zany fô raha volana. Tratraka amin'ny telefôna ananjy ka dia velona sy ty. Ivakiky telefôna ananjy ao. Ivakiky tompo anenao. Meo anarana izy hoe be fitiavana hoe. Meo anarana izy hoe lehilahy endy. Amen. Meo anarana izy hoe hitavandray. Amen. Tompo anenao fô. Alleluia. Amen. Tsy fantako inona zao ny situationao zao. Tikanao mba hagnondrika ny lohanao manomboka amin'ny anarana. Inona le zavatra hitanao hoe mba tianao mba hidiran'Andriamanitra antsetra amin'ny fiainanao zao. Ndana omeo anarana. Alleluia. Mety hiteny anao zao hoe za tsisy frais omeo anarana. Hoe misy frais hoe. Mety hiteny anao tsy fantako hoe inona le situationao aondre moramora ny lohanao. Dia manombo mivavaka. Dia niteninao ampinoana mihitsy tsy voatery ataonao eny ny olona akaiky anao fa tonony ampinoana. Vavanao fô mikemokemo akeo fa tsy azo atao regny raha volaninao beko fantany. Korabosha kidarababababa. Lekelege bosha ndila bosha keremimindo la bose. Kirugo mabibebebesindo la bosha karamamama. Androany miteny amin'ny situationao io oka hitsatra ny herinio amin'ny fiainanao. Mandidy any zavatra sarotra rehetra lalovanao. Oka hitsatra amin'ny anaran'i Jesosy. Tapitra ny asan'ny demôny amin'ny fiainanao. Tapitra ny aretina rehetra. Didiko mitsatra. Ny problème rehetra. Didiko manjavona. Ny olana rehetra nampametra-panotaninanao. Miantso amin'izao fotoana izao ny onction avy any an-danitra. Manomboka hikasika ny fiainanao. Manomboka hamangy ny fiainanao. Ho hitanao fa manomboka miala ny fahavesarana. Manomboka manjavona amin'izay ny tsifisiny. Didiko hiala aminao ny aretina. Hiala aminao ny vantrano. Nizaniza mikasa nisy ratsy ianao. Ho devieny zao onction zao lalany tsy ahitanao intsony. Tsy hifanena intsony nareo sy ny fahasairana. Tsy hifanena intsony nareo sy ny vady maditra. Fa miala veto anao vady endo ny hifanena aminao an-tranao. Tsy hifanena intsony ianao amin'ny esprit de célibat io. Fa hifanena amin'ny anjara voatendry ianao. Tsy hifanena intsony ianao sy ny fanananasa. Fa manomboka hisy antso anao hiasa. Tsy hifanena amin'ny aretina intsony ianao. Fa miandry ianao zao ny fahasalamana. Tsy hifanena amin'ny situation sarotra intsony ianao. Fa manomboka hikarakaranao zao ositra izao. Manomboka ianao mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Mitsangana moramora ianao. Dia sanao tambony ny tananao anankiroa. Ary tiako ianao androany mba tena ho sensible araka ilay fampianarana teo. Ok ianao androany mba tsy hevitra intsony hoe eto amin'ny soe social. Fa dala mba misaintsaina hoe eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao io. Ok ianao androany mba tsy homenitra ny olona akaiky loatra mba manomboenao mivavaka. Mivavahinao ny fonao ray manontolo. Aza raharaina hoe izy anao akaikinao fa sakato ny tananao. Sambola amin'ny raha manahirana azy. Manomboenao mivavaka angatao zay tianao azy. Resaomin'Andriamanitra ny etaetam-ponao. Resaomin'Andriamanitra ny fanirinao. Resaomin'Andriamanitra ny zavatra mampavesatra ny fonao io. Fahita ny voninahiny ianao androany. Lohanao sao iositra Andriamanitra. Manomboka mikasika ny fiainanao Andriamanitra. Manomboka mampandresy ianao Andriamanitra.
anao okenao angetaeta zavatra anankiray avy amin'andriamanitra ravagaboshekelebebebendo lavavagelebebendo ribakabagababashandalavaye orabagiosekedegeba maremonalamando zokidakabaya samababababoshe okandray afo inom zofotona zao okandray ositra inom zofotona zao azakaka ianao na manaka mivitrofotra ny tananao azakaka ianao na maheno mangorotsy na vatanao any mikasika ianao ny option manomboka mikasika ianao ny vahaolana manomboka mikasika ianao hitanao fa ivo am'izay ny fiainanao manomboka hiatsara ny sitesionao Maia
hoe misy zavatra marary amin'ny vatanao manjeritra marary tonga eto sangana amin'ny toerana misy ianao ianao karaha-tsako anao efa sitana ianao za mitsangana itso ho anao zay marary tonga eto mety mifaritra marary anao tananao dia mivavahinao oka anao ifantoka tsara fantsoka eto androany ny herim-panazy tsara amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy manodidina aretina amin'ny vatanao ahy oka ho sitana ianao zao miala io aretina io miala ny fanaitena miala ny zavatra mangotsokotsoka any amin'ny taonana any amin'ny tratra any amin'ny loha any anatin'ny kibo manitsavona zao dia zao mandidina itsy fahasalamanao io iala va zao dia zao miala amin'ny vatana io ianao reheretina mandidy ianao amin'ny anaran'ny Jesosy reheretina miala amin'ny lehilahy io ianao miala amin'ny vehivavy io ianao miantso any herim-diakapoka taon'i Jesosy Kristy zay nombona tao miazo fijaliana zany herim-diakapoka izany raiso anasitrana anao raiso anasitrana anao indiko miala amin'izao fotoana izao fivodosana manjava ny aretina rehetra ny Krista ny fibrome miala inina anarana aretina ny vatana le dokotera hoe gros cœur zao dia zao miala zay karazana rano mitsirany anatin'ny kitsinainao any zao dia zao rita rita ny loharana aretina manjavona ny loharana aretina zay miaraka amin'izay sitany ianao miaraka amin'izay manjavona ny aretinao manjavona ny aretinao raiso ny fanasitra afaka mahazo toerana nareo tsy avelako ianao androany raha tsy mandresy ary tsy maintsy misy fijona vavolombelona mitrango eo fiainanao rabitso amin'ny anaran'i Jesosy zay zavatra lazaina fa sarotra eo fiainanao oka mijavona zany oka hiala zany ny fanany demonia zay nanelongelonanao hatramin'izay oka hivoaka amin'ny vatanao io ny tsy fahombiazana rehetra dia diako hisaraka aminao manomboka androany mitrosa dia diako analavitra anao manomboka androany raisy ny hery mahagaga avy any an-danitra anova ny situationao anasitrana anao ahatonga anao mpandresy raisy ny osotro ny fanamasina amin'ny mahalelan'Andriamanitra zay nisorany tamin'ny famantarana sy fahagagana libéreko eto androany ny onction raiso amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny hery mahagaga ahafahany fiainanao mitahiry ahatonga anao hanana fiainam-bavaka ahatonga ny ara-pananao hitsoratra amin'ny fanana misaotra tompo mangoe anao misaotra ny tompo efa nidinao anatinao zany zao misaotra Jesosy misaotra fanamasina
voninahitra ho an'Andriamanitra mamboenao misaotra ny tombo faheto ravana Jesosy any manampitsika antsika eto izy mikarakara ny fiainanao izy diso toerana nandianana ianao fa eto ny fanatsen'Andriamanitra eto ny osotr'Andriamanitra eto ny falebiazan'Andriamanitra Alleluia amin'ny toerana ity raha misy amintsika tonga eto amin'ny efitrano ity mbola mahatsapy ianao fa mbola tsy ao amin'ny Jesosy ny fiainanao Zasanao aferina vetivety fetra vetivety rehetra ho anao zay tonga nanatrika izao seminaire izao ka tsapanao hoe fa mbola tsy manana ny Jesosy ianao renao mihitsy hoe mbola tsy ao amin'ny Jesosy ny fiainanao aza menatra ianao mitsangana ianao mitoerana misy ianao aza menatra re olona raha ohatra hoe androany ianao te hiverina amin'Andriamanitra zay rehetra hiverina ny olotena amany Jesosy Andosy talohan'ny milahary eto kevitra hoe za manomboka androany dia atolotro an'i Jesosy Kristy ny fiainako amin'ity fotoan'androany ity manolotena ho anao Jesosy atolotro anao ny fiainako atolotro anao ny etaetako atolotro anao ny faniriko ny momba rehetra tompo mibebaka androany Jesosy na inona fahotana vitako na taiza toerana nalehako nanaovako zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitrako anao hiverina aminao androany fa foany amin'ny boky ny fahafatesana ny anaraka fa sorato ny boky ny fiainana manomboka androany Jesosy raisy ianao toko sy mpamonjy ny fiainana mandrosoa ato anatoko ampiraio mandrosoa ato anatoko raio Jesosy manjaka amin'ny fiainako ianao fa nanasonao manjaka amin'ny fiainako ianao atolotro anao ny fiainako misy saotra tompo ny anaran'i Jesosy petrao mifonao mitaranao fa hivavaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoka le fanano fibebahana marina irotsaka ao anatinao ikasika ny fiainanao anovanao olombavao tanteraka ny Andriamanitra manomboka androany Jesosy Kristy izay velona sy manan-kery avy any Nazareta no hitoetra ao anatinao raiso ny fanamasina raiso ny fibebahana raiso ny herin'Andriamanitra anova ny situationao rehetra tononoko manomboka androany fa mpandresy ianao tononoko amin'ny fiainanao ny fahitam-poti ho fisokafan-dalana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy afaka miverina ny toerana misy ianao ianao Impossible. Avere il mafia resco ni impossible. Rambola mis maf zanda sawe resco ni impossible. Alleluia. Amen. 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 Zay riavana ny azotsika natao teto. Ny fiarahantsika mitohy foana. Ho anao zany ka tsy pino ato amin'ziona ny fivoriam-bavakantsika ary amboly madiniky. Amin'ny garotière mandeha Vatomandry sy Mahanoro io ao misy coopérative anankiray antsoina hoe Trans Express. Eo no mahita plaque ngeza be hoe Jeune Fraisany. Dia ao ny fivoriam-bavakantsika. Tsy haiko hoe ao ve le tracte le hoe mba ho zaraina, ao ve le sa efa lany. Mbola ao ve le tracte sa efa lany, fa tsisy tsony. Ya, isaky ny talata sy lakamisy manana fivoriam-bavakantsika manomboka amin'ny 7 maraina misy vavaka délivrance. Onzay manofo ratsy na hoe mila vavaka manokany. Talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 zany misy an'izay. Isaky ny talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 ihany koa pasteur manokana mandray olona ombrony ao. Amen.
Di talata sy lakamisy ariva manomboka amin'ny 5 ora sasany ariva fivoriam-bavaka lehibe. Ohatran'izao ataontsika zao ihany misy fampianarana, misy vavaka manokana ary misy karazana fiderana sy fiankofana. Ao mbola madinika daholo zany. Dia rehefa zomatsika eo misy fotoanany fifadikanana manomboka amin'ny 7 ora maraina isaky ny azoma. Dia rehefa alahady ny fivoriam-bavaka ao ziona dia misy fidirana anankiroa rehefa alahady maraina. Fidirana voalohany amin'ny 8 ka hatramin'ny 10. Fidirana faharoa amin'ny 10 ka hatramin'ny 20. Samy hafa ny toroteny amin'ireo fa tsy hoe ilay toroteny amin'ny voalohany ihany miverina amin'ny faharoa. Dia anjaranao zany mandamina amin'ny programmanao rehefa alahady maraina na ianao miditra amin'ny 9 maraina na ianao miditra amin'ny 10 antoandro. Amen. Dia rehefa alahady après midi fivoriam-bavaka indray mandeha ihany manomboka amin'ny 3 ora. Ndao mba asitsika tia tanana mafy. Ka manasa antsika rehetrarehetra. Rapitso moa zany satria somary mba reratreraka ny ekipa rehetrarehetra tsy misy maraim-baovao aloha rapitso. Fa ny talata sy ny lakamisy miverina amin'ny lohan'ny programma rehetra. Asitsika tia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Dia mba manasa antsika rehetrarehetra ho anao izay mbola tsara nagnaraka ny hiraka Jeune Fraisse tongava fa mahafinaritra ao. Amen. Ary misy fanatrehan'Andriamanitra ao. Raha ohatra ianao ka mbola tsy afa-po teto tohizantsika le izy agny. Amen. Mialoha ny sarantsika andaontsika mba hagnomagna fanatitra fisaorana an'Andriamanitra. Raisina am-pelantananao izay mba sitraky ny fonao mba hisaoranao ny tompo nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra ny arahantsika teto zay. Ary izay fisaoranao zay androany ho avadika Andriamanitra fandresena mihoatra. Amen. Manomana ianao fanatitra anankiray mba hisaoranao an'Andriamanitra hivavaka manokana isika. Sandrato ny feonao asanao ambony le fanatitra fa hivavaka tsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamafy ny fanjakanao zay manolotra zay tompo fisaorana amin'ity androany satria fantatra hoe fa lehibe loatra ny nataonao teto. Otra ny kasika izay nataonao tamin'ny tsiraray avy hoentinay tompo zany hankasitrahany amin'ny alalan'ny fisaorana. Zay Jesosy dia zanaky ny fatakarana tsy avelany handalo fotsiny ity fotoanandroany ity fa ho samborinay amin'ny fisaorana anao. Ho tahina manokana ny tompo ireny tanana misandratra ireny ary hita fandresena goavana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka tonga dia mandroso ianao avy any aorinany fa igny lalagna andehananao igny misy fandresena amin'igny. Na dia tsy manana akory ary ianao mitsangana fotsiny ataovy izay mba hitsangananao fa ny fitsangananao androany endrika anankiray fa ho atsangan'Andriamanitra ny fiainanao. Tsangana ary tsika dia mangataka tsika hira amin'reto groupe de louange tsika reto.
Amen. Tapi ini ya farle mana bisa sekali disambut dia. Di baris kita tangan yang dari no. Di bawah bayi no wanas. Di nama ini sosial. Rakyat yang rano tu di bawah. Kiri kiri mana biar nomor ulang. Anak itu nama nara kayu nama newe. Oka wisi suruh nombor bilang. Wah mana. Uri kau kemana nara. Oka bawa kisah nara di sosial. Sotto con la massa mi andiamo, sono una mangiare. Avevano non fa casare con la massa. Fate segnare che stanno dentro. Fate tutto le usate che andranno a te paziente che mi la scorsa non si era appena un giornato la noia. Ma che si sente che da fai un sdraiato. O che non tu vuoi andare a sdraiato in una massa. Ya non è luce, ya non è razza. A me è la bella sala. Ma che si sente Jofto jonde se bangat ka papa ka pemnaru. Padus kene no madam naga. Linda dem ni fitun rangan ya sana demat. Lomba wetu na reo ba ka sai. Jeza batun ba petra kan tu pampuna wa. E batun noni. Amen na. Batok va vaksane menara Jesus.
ndraiky hoe pasteur Jonis, pasteur Berlize mba androsokely eto aloha toran'Andriamanitra anay pasteur tamin'ny 3 octobre lasa teo tao do Joshua vita tamin'izay ary tamin'izay fotoan'izay dia ny lehibe ny FJKM mihitsy ny tonga teto mandeha namositra anay amen zany hoe zay zany manana zoronjorony akagny koa tahiny tompo ianao ary zay mahatonga ana rehefa misy hetsika ataony FJKM dia asainy zareo foana zany satria zareo no namositra amen tamin'izay nisy fiara-miasa tamin'ny fiangonana zokony sy ny fiangonana zandry dia nampagniraka tamin'izay ny président ny FJKM mandeha namositra anay ho pasteur comme Joshua vita tamin'ny datiny 3 octobre 2009 tsika zao 2019 ça fait déjà 10 ans passés dia mba tiako raha mba hivavaka ho anay ihany koa nareo amen to mba hoentinareo mibavaka zay telo mirahalahy reto ary agnatahako amin'Andriamanitra mba ho ampitomboan'Andriamanitra mandrakariva ny fitahina indrindra fa ny fitehirizany sy ny fahasoavany zay namitoeriny ao anatinay masandrato ny feontsika rehetra raha io misotranao zay raha mbola afaka hifampivavaka dera sy mankalaza anao zay tsaoka ny anaranao zay mame voninahitra anao zay sady faly tompo ao raha mbola tafiaraka taminao teto aloha mitsaokanao ny fananay tompo malala mionika eto anatrehanao zay tehirizo zay telo mirahalahy mianaka ireto mba ho feno fahasoavana feno fandraisena ary feno fitahina amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy eo anatin'izay tiako sika mba sambiaraka anandran-tanana fa hifandimy mivavaka ho antsika izy mirahalahy omentsika ny pasteur Berlize dia avy eo pasteur Johnny mivavaka mba hitsodrano ny fiainanao satria misy fahasoavana koa anatin'izy ireo amen raha io mankasitraka raha omenao anjara amin'izao fotoana zao hitsodrano reto vahoaka anao reto amin'ny anara-mailon'i Jesosy tonoko amin'ny anara-mailon'i Jesosy fa hovonjeny izy ny amponany amin'ny fotoana evian'i Jesosy any amin'ny raha lanitra dia hiakatra ny an-danitra avokoa izy ireo tonoko amin'ny anara-mailon'i Jesosy amin'ny fotoana izy mijoro vavolombelona na mitoro filazantsara dia ho resy lahatra andrayan'i Jesosy tonoko amin'ny anara-mailon'i Jesosy fa tahaka ny anambinany ny ara-panana ny ambinany ny ara-nofony tonoko amin'ny anara-mailon'i Jesosy fa tahirizy raha miditra tahirizy raha mivoaka misaotra ray mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy raha io amin'ny anara mahery Jesosy tompo velona ny Nazareta mbola afahako ndray mitsotra amin'ny tsiraray avy tompo satria ny akenao afaka tonga amin'ity toerana ty izy ireo ary ny antsoantso ny anaranao teto naiza naiza njorony iankofanaka iantso ny anaranao ambarako famaly azy ianao Jesosy rehetrika sy tia sonsarotra rehetra zay mety namtanondrika irery tao anatin'ny tokantrano tamin'ny ranomaso mety tsy hitan'olona zany fanomasinao dia nahita ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa nizanizy tao anatin'ny zanokazany dia amaly azy manokany anao anatin'izao tonono fa zay alehany dia voa avokoa manomboka angoandry tonono fa naizanaiza nisy raona sy aloko teo amin'ny fiainany tonono fa misy mazava miposa teo amin'ny fiainany amin'ny anara-mahery Jesosy tompo blocage rehetra hivadika dia blocage zany manomboka angoandry ambarako fa rehery mitondra famonjena tamin'ny fianakaviana zay tao amin'ny Lydia tonono ny fahamangino pôty dia isy famonjena koa ny fianakaviana tamin'ny alalana izy tia sonsatra zay mety nampisavorivorony saindy zay hery zay koa hideplaceny tsirairay avy amin'ny toerana zay efa voahomanao azy amin'ny anaran'i Jesosy tompo mandehana fa efa voatay ianao raha mbola tahina miondry nankalazanao Andriamanitra raha mbola ankalazanao koa amin'ny anaran'i Jesosy ambarako fa mpandresy anao naiza naiza soka Jesosy amen asitsika onakoraka mafy
manaraka efa mega eglizy zay kotsika vavatsika faranatsika fotoana amin'ny vavaka nampianarany tompo manao hoe raineo ohatrany an-danitra ho masinina reny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sisaponao ny tiantany tahako ny an-danitra mioanan'io zay nasary zao anay ary mamelany emokay tahaka ny namelany izay meloka taminay ary azo mitolonay mo ampakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manaka izay Batinit yung nagaginawa Mandis taot sekretar Diba mingavya Lelare kasi bimampian nagsekretar Bayar ka ang sarjenieta na Au natin kamyo Amen na Diba mingavya ko Ipa makbele Baka na tutin Nung kaumas and run O kapatis na tingat kapitatan Nagsunit mo ba inuya Sa iba ipapuray no Kahit tugdawalan sa tukor Zona Fraise na Madagascar. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed.